fa fekevitra maro kosa no nivoaka tao anatin'ny atrikasa izay nitanterahana ny Zoma fa 12 ny volana Desambra tamin'ny taon-dasa. Ity tetikasa ity zany dia namoahana paikady hoentina ampidinana ny vidim-bary manoloana ny fahefa-mividin'ny mpanjifa satria dia efa miatraika isa-tokantrano mihitsy ny fahalafosan'ny vary izay mahatratratra any amin'ny 504 ariary ny ray kilao amin'ny vary izany. Ny vary anefa dia foto-tsakafon'ny malagasy ary voatery manena ny kapoaka rotsaka ny akamaroany ny tokantrano. Tokony oferana ho 700 ariary ny kapoakam-bary mba ho takatry ny fahefa-mividin'ny mpanjifa raha nambaran'ny filohan'ny fikambanana zanakavaradrano sy ny solitenan'ny federasiona mpiarina izon'ny mpanjifa Carduc. Anisan'ny fanapahan-kevitra nivoaka ireo tamin'ny atrikasa izay nitanterahana izy ireo tamin'ny volana Desambra 17 niarahana tamin'ny fikambanan'ny tanora avaram-pianarana eto Madagasikara. Ny voalohany aloha ampitomboana ny tany azo olena. Ny faharoa miosehatra le tanora. Be da be ny tanora eto amintsika eto. Ingénieur en agriculture. Be da be miosehatra izy. Dia nisy efa zavatra efa nisy teto amin'ny firenena foana ohatra zao ny hoe foanana ny aba amin'ny fitaovana sy izay rehetra ilaina amin'ny fambolem-bary. Ohatra koa zao hoe amporisihana zany ny tanora hiditra amin'ny sehatra ny fambolem-bary maty any. Tohizana ny fampiofanana ny tantsaha. Ny ao amin'ny ministeran'ny agriculture zao dia nilaza fa mbola misy 30 000 hektara azo volena vary eto Madagasikara. Dikan'izay sahanay ny miteny eto fa vitanay zany mampidina amin'ny vary ho 700 ny kapoaka. Vitanay izy aloha zany zahay rehetrarehetra mpiantsehatra ny vary. Nanatrika izany atrikasa izany raha nifantatra ireo mpiantsehatra arabary rehetra sy ny solitenan'ny ministera samihafa. Marihana fa tsy misy ny fe-potoana napetraka amin'ny famerana ny vidim-bary ho lasa 700 ariary izay ny kapoaka. Voalaza fa apetraka any amin'ny biro marsy ny antenimieram-pirenena ireo fehi-kevitra izay nampahafantarina androany ireo.